manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe no iara-banina antsika menakavy ary manona ny fahasoavana feno amintsika tsirairay avy izay manaraka hatrany ty fandarana manangana fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Pasteur André Alvarez miarabana pasteur tompo. Ya miarabantsika tompoko dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao izay manaraka ny fampianarana ny baiboly mpitsara toko fahatelotsika amin'ity andro andio ity. Dia vavakaritsika amin'izao fotoana izao metraka nyity fotoan'ity iampelantanan'ny tompo. Raha eo dia manome voninahitra anao izay ary misaotra isan'andro isan'andro anao ny mifahasoavanao tsy mijanona fa dia arotsaka ao mandrakariva amin'ny tsirairay avy. Ary amin'izao fotoana izao dia mbola miteny aminay ianao zava-dehibe ho anay ny mihaino ny teninao satria ny tenin'Andriamanitra dia fiainana. Ny tenin'Andriamanitra no andraisanay vahaolana, ny tenin'Andriamanitra no andraisanay fitahiana, ny tenin'Andriamanitra no ivelomanay, ny tenin'Andriamanitra no araka ny teninao milaza manao hoe efa nateraka indraina tamin'ny votsy metro dia ny tenin'Andriamanitra ka mangataka izany teny izany tompo ho tonga nofo ho tonga fiainanay. Ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana, manome fahendrena, manokatra lalana ka dia hotahina indray fianaranay ity fotoana androany ity fianarana ny teninao. Mangataka ilay fanahy masonao izay nampanantenanao hitarika anay tsiraray avy amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpitsara toko fahatelo pasteur lasaritsika. Ary ny firenena navelan'i Jehovah hoentiny mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita ady rehetra tany Kanana, mba ho fantatra ny taranaka ny zanak'Israely zany amin'ny ampianarany azy ady, indrindra fa izay tsy mbola nalala zany akory teo aloha. Fireo andriana 10 amin'ny Filistina sy ny Karanita rehetra sy ny Sidoniana sy ny Evita izay monao tendrombohitra Lebanona hatreo akaiky ny Bala Hermona ka hatramin'ny lalana makany Hamata, ary nentina izaha toetra ny Israely ireo mba alalana na iaino ny didin'i Jehovah izay nasainy nandidia Mose sy ny razany izy na tsia. Ary ny zanak'Israely nonona teo amin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perezita sy ny Evita ary ny Jebusita, ary naka ny zanakavavy on'ireny ho vadiny izy sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanakalahany ireny ka nanompo ny Andriamanina. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an'i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Asera. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezerany Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Kosana Risataima mpanjakan'ny Mesopotamia izy, dia nanompo Kosana Risataima 8 taona ny zanak'Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otniela zanak Kenaza zandrin'ny Kaleba. Ary ny fanahin'i Jehovah ny teo aminy dia nitsara n'Israely izy sady nivoaka iady. Ary Kosana Risataima mpanjakan'ny Mesopotamia dia natoro Jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namela ny Kosana Risataima. Dia nandro ny tany 70 taona ary maty Otniela zanak Kenaza. 14. Fa nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah indray zanak'Israely, ary Jehovah nampaherany Eglona mpanjakan'ny Moaba hiady amin'Israely satria nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy. Dia nampiangona ny taranak'i Amona Samaleka ho any amin'izy ary nandeha izy ireo ka namely ny Israely dia nafaka ny tanàna Berofia
dia nanompo any Eglona mpanjaka Moaba vala amby 10 taona ny zanak'Israely ary nitaraina tamin'i Jehova izy dia nanangana mpamonjo azy Jehova dia eo ta zanaky Gera avy amin'ny taranaky Benjamina lehilahy kavia dia nampitondra azy fanomezana ho any Eglona mpanjaka Moaba ny zanak'Israely ka nanao sabatra roa lela Ehoda akiony alavany dia nataony tao amin'ny fakibo ambanin'ny akanjo fediny zany teny ambalany akavanana dia nitondra fanomezana ho any Eglona mpanjaka Moaba izy ary lehilahy matavy be Eglona ary rehefa vitany nanolorana ny fanomezana dia nampidiny ny olona zay nitondro zany fa no tonga teo amin'ny fiodiam-bato izay ny Gilgala kosa izy dia niverina ka nanao hoe misy teny olona zaiky mangingina aminao ry mpanjako dia olo kosa izy miala kely ianareo zareo ary zay rehetra nitsangana teo alohany dia niala teo aminy ary eo dia nanatona azy raha nipetraky ireo teo tilikambony fiatsiny tiany izy dia hoy Ehoda misy teny avy amin'Andriamanitra olazaiko aminao dia nitsangana niala tamin'ny sezafiandriana Eglona dia nanitsitra ny tanany akavia Ehoda ka nandray sabatra teny ambalany akavanana dia natsatony tamin'ny kibony Eglona zany ary difoka mba amin'ny zarany ka voasarany taviny ny lela sabatra ka dia tsy nanatsoka ny sabatra tamin'ny kibony izy ary niboroka teo amin'ny vodiny zany dia nivoaka teo amin'ny lavarangana Ehoda ka nandrindrina ny varavaran'ny trano ka manidy azy taony ary efa nivoaka izy dia teo kosa ny mpanompony Eglona ary hita fa indro vahita ny varavaran'ny tilikambo dia izy miavela ho tilikambo fiatsiahana izy aloha dia niandry mandrapaveriny eviny izy kanjo tsy namono varavaran'ny trano izy ka dia naka ny fanala hita izy zao ka namoa azy ary indro maty niapatra tamin'ny riana ny tompony fa Ehoda efa nandositra raha mbola nitarehdretra izy ireo ka efa nioatra ny fiadiam-bato dia nandositra ho an'ny Seirata ary rehefa tonga teo izy dia nitsoka ny anjomara tany amin'ny tany avoanany Efraima dia nidina nanaraka azy avy tany amin'ny tany avoana ny zanak'Israely ary izy no nitarika azy ary izy taminy mana raha ahy fefa natolo Jehova eo ataranareo Moabita fahavalonareo dia nidina nanaraka azy ny olona ka azo ny fiatana any Jordana kany Moaba ary tsy nisy navelany hita na dia ray akory aza dia namono ny Moabita tokony ray alin-daty tamin'izany andro zany izy samy olona vaventy sady mahery izy rehetra ary tsy nisy afaka nandositra na dia ray akory aza dia resy ny tanan'ny Israely ny Moabita tamin'izany andro zany ary nandry 20 taona ny tany ary nanarakaraka azy dia Samgara zanaky Anata izay namely ny Filistina 100 lahy tamin'ny fandromanomby dia namonjy Israely koa izy pastera Tovy na pitsara tokoa fahatelo izay novakitsika teo izay na pasteur Alvarez izy ty moa zany mitantara foana ny lalana ny zorandreo zanak'Israely taoriana ny nahafatesany Joshua ary rehefa maty Joshua araka ny tantaratsika teto tamin'ny 10 taonany dia tsy nisy olona nandimby any Joshua fa samy nanao zay itsony fony avy ireto zanak'Israely reto ny zavatra nampalahelo moa araka ny teny zay novakinao teo dia rehefa maty Joshua dia izy eo amin'ny 17 hoe ary nanao zay ratsy eo mason'ny Jehova ny zanak'Israely nanadino an'Andriamanitra ary nanompo ireo bala sy Asera dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Kosan Ristaima mpanjakan'ny Mesopotamia izy dia nanompo an'ny Kosan Ristaima 20 taona 20 taona ny zanak'Israely teto zany pasteur Alvarez raha ohatra zao tsika manaraka tsara n'izany vaky teny zany dia ny fahotana dia mivarotra ny olona anankiray eo am-pelantanany ny fahavalony ny ratsy zay ataon'ny olona anankiray dia mahatonga azy lasa andevony ny fahavalony
ary zany no toerana anisan'reto zanak'israely eto ary mampatsiahn'ilay tantaran'ny adamaseva rehefa noraran'andriamanitra i adamaseva tsy hinana n'ilay voankazo zay nanrarana hoe aza hinananareo io fa amin'ny fotoana zay hinananareo an'io dia ho faty tokoa ianareo dia ny zavatra nisy moa dia nihinana ihany i adamaseva ary nanomboka teo a de lasa fananany satana ny olombelona rehetrarehetra zany hoe namidy mora teo ampelantanany satana lay fiainana be dia be lay fiainana mandrak'izay zay nomen'andriamanitra ny olombelona tao amin'ny saedena de ohatrany hoe lafo tamin'ny satana zany zay zavatra zay de tonga nanan-kedra tonga fananany satana izao tontolo zao tonga fananany satana ny olombelona rehetra ary nanomboka teo a dia lasa manaraka mibaiko ny satana ny olombelona raha ny filazam-pandinika ny pastera tany am-piandohana ny zany atao hoe menarana zany menarana zany de anisan'ny biby tsara tany am-piandohana ohatrany hoe nanana elatra mamirapiratra izy a ary anisan'ny biby lalitsaina indrindra io menarana io fa rehefa tafiditra satana de izy io lasa mandeha amin'ny tany io a vovotany ny fihinana ozy ny volazan'ny tenin'andriamanitra raha ny tany am-piantoana ihany ko dia tsy mba nisan'zany hoe biby masika zany reny lion reny zany na reny tigre reny a na reny guépard na léoparde reny de tsy ny famono reny taloha ary tsy mihinan'olona zany tsy misy an'zany hoe vavady misy soratra hoe chien méchant zany na hoe alika masika tsy misy an'zany fa rehefa nanomboka nanota zany ny taranak'olombelona dia nivadika hatramin'ny biby zany hatramin'ny biby satria jeora tsara nefa vao nanota ny olombelona de nasika voalohany ikaina nasika tamin'ny abela ary no vonono mihitsy aza ny rahalahiny de nanomboka teo zany ty fiainana olona natin'ny tokantrano ty le masika be le mampitahotra be tya atavy amin'ny resaka fahotana zany izy io paster Alvarez zany hoe lova ratsy zay navelany devoly tam'zany vanim-potoana zany rehefa hoe namidy mora teo ampelantanany satana ny olona nole resaka fahotana ary be debe na anam'izao vanim-potoana ianantsika izao dia maro de maro no lasa fananany satana ny olona vokatr' zay le hoe fahotana izay reo andevy nyota rehetrarehetra ozy izy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyny jaona toko favalo izay rehefa nanantona an' jesosy lay fariseo sy le mpanorad-dalàna nanontany azy de nomeny jesosy teny mahery mihitsy manao hoe ianareo de avy amin'ny devolo rainareo satria zay ataon'ny rainareo ihany no ataonareo zay manota ozy ny teny soratra masina de andevonyota kanizaniza za manota de andevonyota ary fatatsika tsara fa ny vokatra ny fahotana de fahafatesana foana zany inona le fahafatesana de io aretina io fahafatesana de le fahasairanana lavy io ny fahafatesana de retsy fombiazana rehetrarehetra amin'ny fiainana zany hoe namidy eo ampelantanany satana na voatolotra eo ampelantanany satana ny olona de io zavatra rehetrarehetra mahazo ny olona ao anaty tokantrano korotana tsy fanjarena milongolongo ohatra saobakaka mamangarafozana ny vangina moditra ny mpamango moditra ny vandontika ohatran'ny vorontsiloza lemboangaso zany ny zavatra misy eo anatina tokantrano maro zany am'izao fotoana zao pasteur Alvarez vokatry n'iny io resaka fahotana foana ary mazava be mihitsy le voalazan'ny tenin'andriamanitra teo hoe ka nivarotra azy eo an-taniny kosanina resetaima ozy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ohatrany hoe namidy le zanak'Israely babo le fahababona zany de ohatrany hoe vo zanaky ianao zany vokatry ny fahotana vokatry ny faratsiana zay zavatra zay zany a raha ohatra ianao matsiaro zao anao ato anatin'ny tokantranonao ato hoe in'ny fananao mambabo anao le izy mangeja anao mamatotra anao lay asana devoly de zavatra tsotra be le izy a mitaky fibebahana sy mitaky fahatongavatsaina zany zavatra ohatrandrainy a pasteur Alvarez mitaky fibebahana ary zay fibebahana zay paster tena mifony zavadalina be paster ny fibebahana dia misy zavatra maro misy fahasoavana maro raha isika amin'ny alalan'ny fibebahana paster raha ohatra hoe raha ijerytsika am'ty tantara ty zao ohatra de hoe nelany zanak'Israely tamin'Andriamanitra rehefa tonga tany amin'ny tany soa tondratry nosy tantely zay nampanahitenan'Andriamanitra azy izy rehefa tonga tany izy ireo dia ananadino an'Andriamanitra zay loharano ny fahasoavana loharano ny zavatsoa loharano ny fitahina rehetra loharano ny fahombiazana rehetra dia avy amin'Andriamanitra
zavatsorehetra ozy ny ten'andriamanitra de midina avy any ambony de tonga ty amitsika ty zany avy amin'andriamanitra no andraisana zavatsorehetra reto zanak'israely reto rehefa nandova ny tany kanana rehefa tsisy latsaka ny tenin'andriamanitra na de ray aza hoe omeko ny taranakao mantsy any abrahama omeko ny taranakao ty tany ty de tanteraka zay tany zay teny zay paster tsisy latsaka na ray azy andriamanitra rehefa mikasanao zavatra ray andriamanitra rehefa manana programme anankiray amin'olona anankiray tsy avelan'andriamanitra isy latsaka iny programme iny paster raha teny amin'ny fotsy zao andriamanitra na miteny aminao atao tokantranaty hoe ovavolombeloko ianao etodia samarehatra ny aparavazatany raha raisinao zany teny zany anaiky ho mpiara-miasa amin'ny tompo ianao anaiky ho irak'andriamanitra ianao de manana ianao finoana manana ianao finoana fa tsy maintsy ho tonga itetin'ny vazatany efatra ianao ary ny finoana anananao moa zany ohatra hoe raisinao zay mpitoro-teny ianao na manaiky ho iraky ny tompo mamaly azay antson'ny tompo zay mamaly azay antson'ny tompo zay de zao mila mihetsika amin'ny finoana ianao ino no finoana ataonao raha ohatra hoe itety vazatany ianao mazava ho azy paster fa rehefa ho any amerika ianao tsy ny amerikana nianatra teny giasy fenao malagasy mianatra teny anglisy misy hetsika ataonao zany marky le finoana ataonao itety vazatany ianao miezaka ianao manao zay zavatra vitanao ianao de andriamanitra koa anao zay zavatra vitany ny finoana zany arahana hetsika rehefa tonga le iraka le tenin'andriamanitra zay nytenen'andriamanitra taminao hoe ho ataoko an'izao ianao ho tahiko ianao raha ho tahin'andriamanitra ary ianao ozy andriamanitra milaza manao hoe hitany fiainanao a hitany fiainanao fa zao mela amin'ny trano misy anao io ohatra zany zay ny ten'andriamanitra aminao mela amin'ny trano zay atonga anao anana lotopo isan'andro san'andro vo mivoaka maraina anao de miady amin'ny ao atsimy mpianakavinareo amin'ny tanàna io tonga ndray miariva de mifamaly amin'ny atsy-andrifana ny atsy-ambonindriana ny atsy-ambanindriana dadato atsy-ambanindriana nenito atsy amin'ny ilany rahavaviny dadabe atsy amin'ny ilany zanadralahany dada nareo mianakavy amin'ny tanàna io ary io tanàna io tsy ilaozana romoromo de tonga aminao ten'andriamanitra milaza manao hoe mela mitoerana io ianao fa hitanao a de ozy ianao hoe za tsy ala fa mivola aloha andriamanitra de hiala rehefa avy eo any tsy miandry vola fa mila mankatoa zay teny zay aloha ianao hoe mela aloha de ho afo azo ny vola rehefa avy eo misy lalana sokafantao zany hoe andriamanitra rehefa miteny taminao anao zavatra anankiray de manany ianao finoana fa tsy maintsy ho tanterahan'andriamanitra zay fa zavatra ataoko rehefa ho tanterahan'andriamanitra io de zao mitoya manompo an'andriamanitra mitoya mankatao zay tenin'andriamanitra zay reto zanak'israely reto paster rehefa nahazo an'le fampanaitanana le fitahina zay nomen'andriamanitra de niala tamin'andriamanitra izy ireo tsy rehefa nao tsara ke paster avakiko tam'le zavatra nampahelo ny fanahy masina zay nataony zanak'israely mpitsara toko fahatelo andininy dimy sy fahaenina de zao vakiny ary ny zanak'israely no nateo amin'ny tany kananita sy ny etita ny amorita perizita ny aviteta sy ny tsibosita efa no nateo zany zareo ary ozy andriamanitra hoe roay ro hiala tany ary andriamanitra efa miteny manao hoe aza maka ny zanak'izyreo ho vady ny zanakavavinareo sy ny zanakalanareo ary aza manompony andriamanina fa tsy zay no natao zanak'israely fa ny fanohatra am'le zavatra nytenen'andriamanitra indrindra ny zavatra natao zanak'israely ary zao ny zavatra nataony paster andiny fahaenina manao hoe ary naka ny zanakavaviny reny vadiny izy sady nameny zanavavy vadiny zanakalan reny ka nanompony andriamanina zavatra fady amin'ny zanak'israely mihitsy paster satria retolo reto a olona maloto teo anatrehan'ny tompo taranaka efa lavin'andriamanitra zany reto kananita nyperizita ny tsibosita sy ny amorita reto ny zavatra ratsy efa fady indrindra nataon'ireo oloreo tamin'andriamanitra ary andriamanitra ny teny manao hoe tsy mahazo mifampiraraha am'ireo oloreo nareo tsy mahazo manao fampihavanana am'ireo oloreo nareo tsy avanareo reo oloreo fa adverseranareo reo oloreo fa mifanohitra tam'izay zany nataony zanak'israely paster rehefa nonona teo am'le tany izy nahaza an'le tany soa nanomboka ny adana nanomboka ny tombo ny arena nanomboka ny tombo ny fahasoavana nanomboka ny lamina de lasa nandika ny didin'andriamanitra lasa niavinavina ny zanak'israely ary tezitr'andriamanitra paster ary ozy ny ten'andriamanitra hoe nanao zay ratsy teo anatrehan'i jehova ny zanak'israely ry havana malala amin'ny fotoana ny tenako mandika zany ten'andriamanitra any amin'ny fotoana ianao mandika ny teny didin'andriamanitra de malahelo ny fanahy masina ary tezitra aminao andriamanitra ary andriamanitra tezitra zany paster zava-doza zany zava-doza ny azo ny tanan'andriamanitra velona zava-doza mihitsy ozy ny ten'andriamanitra tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy manomboka tonga am'izay ty problema isan-karazany ty manomboka tonga ny aretiny manomboka manafika ny fahavalo manomboka
tonga ny fahorina tonga ny ady isan-karazany ary ozy ny tenin'andriamanitra hoe rehefa niara ny fahatezeran'ny jehovah ny zanak'israely dia nanomboka ory indrindra nijaly indrindra dia ozy ny tenin'andriamanitra namidin'andriamanitra eo an-tanan'ny fahavalo eo an-tanan'ny fahavalo ny fahavalo zany pastera tsy mitsitsy anao zany ny fahavalonao amin'ny fotoana anao mandika ny didin'andriamanitra atotr'andriamanitra empelatana ny fahavalonao ianao jereo nge fiainanao am'izao fotoana zao e manao ana ny fiainanao eo ampelatana ny fahavalo ve sa eo ampelatana an'andriamanitra eo ampelatana ny fahavalo fiainanao dia zao zavatra mitranga lasa misy aretina agnatin'ny tranao lasa miady foana nareo mivady atokantranao lasa tafiditra ny olana arabola lasa tafiditra ny trosa lasa namidy le anjara lovanao zay tena matianao lasa namidy ary raha misy tany koa raha mba tsara tare mba eo ampelantananareo am'izao fotoa zao dia zanao amidy io tany io fa tsy mety lafo ary tamin'ny ray ny olona mividiny ambany de ambany manana fiara ianao am'izao fotoana zao fa io fiara zay anananao io a raha 80 millions ny vidiny izy io de nataonao 40 millions 30 millions tsisy mividiny olona lasa sarotra lasa mafy be zany le fiainana aminao satria nahoana eo ampelantanan'ny fahavalo lasa mafy be le fiainana inona ny dikan'izay nisy fahotana tafiditra nisy tenin'andriamanitra ny dikaina nisy tenin'andriamanitra ny lavinao tao ary tonga taminao fahatezeran'andriamanitra ary raha tonga aminao fahatezeran'andriamanitra amin'izao fotoana zao mbola manana fotoana ibebahana ianao araka ny teny pastera teo ary roto zao fotoana zao aza miavinavina intsony manana fanetretena jereo le zanakadala pastera amin'liko toko fa dimy foa rehefa niala teo ampelantanany rainy rehefa azo ny fananana de lasa nandesy nitondra fananana de ozy ny tenin'andriamanitra hoe rehefa nantany fananany tamin'ny filandratsy tany izy de niapotika ny fiainany a ny afarany a ny androkisoa ny afarany ary teo izy vao tonga saina manao hoe any amin'ny trano ndraiko a misy mpanompo maro miadana fa ety iza ty a zao ny mahazo anaty tsy mety amiko zao iainga de niainga le zanakadala miverina tao an-trano ray ary rehefa verina tao an-trano ray le zanakadala pastora izy tsy miteny manao hoe dado meo volany ray a fa lany ny volako meo fitafina fa rovotra ny fitafiko tsy zany nataon'le zanakadala fa tonga le zanakadala nandadilady nibebaka tamin'ray raha eo dado efa nanota teo anatrehanao teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany a tsy mendrika natao hoe zanaka ao a zany nanota fa atsokony niala taminao nanenina tamin'izany fahotako zany a vonona niiva dada vonona anompo anao anaiky ny tenao manomboka zao amin'ny fotoana ibebahany io ranga io pastera io zanakadala io le dada tonga de nanapa-kevitra asivoperatra ny tanana izy tsy nangataka hoe asivoperatra ny tanako dada tena miakavy anao mafy asivoperatra ny tanako rehetrarehetra tsy nangataka an'izany le zanakadala fa nibebaka ny nataony pastera bebaka ny natao na rehefa mibebaka izy a tonga miperatra toy ihany le fibebahana bebaka izy a isorony akanjo maloto eny aminy ozy ny dada mpanaova akanjo vavao diova izy mpanaova akanjo vavao izy mbola nytoy mibebaka ihany izy ntaotsika anao fety zany hoe misy zavatra zany zay tsy angatahanao akory amin'andriamanitra io problème anao io zany a tsy mila miteny amin'andriamanitra akory anao hoe esory ty problème ako ty esory zao aretiny zao esory ty trosako ty na de tsy hiteny an'izany ary anao fa hibebaka androany anatona an'andriamanitra hiverina amin'andriamanitra andriamanitra malala zay tokony atany aminao pasteur andriamanitra tokoa malala zay tokony ataony fa dia misy dingana moa zany ty fanomponany tompo ty io zany marina fa hoe tian'andriamanitra ny olombelona rehetra kanefa na dio ary zay fitiavan'andriamanitra zay de misy ihany tsy maintsy dingana zay ho ataotsika zany a arak'izany fampianarana zany hoe ny fibebahana ny fekekelyko a sy ny finiavanao tena hoe hiverina amin'andriamanitra eto amin'ny andiny fasivy amin'ilay mpitsara toko fatelo teo satria mianatra amin'ny boky mpitsara toko fatelo tsika io a deo zany soratra masina hoe de nitaraina tamin'ny jehovah ny zanak'israely ary jehovah nanangana mpamonjy hoan'ny zanak'israely izay namonjy azy de otiniela zanakalany kenaza zandrany kaleba ary ny fanahany jehovah no tao aminy halleloia tsara ny israely izy sady nivoaka iady ary korany ristaima mpanjakany mesopotamia de natolo jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namelany kozany ristaima anarana moa zany re olona atao anatin'ny baiboly daolo misy an'zany jereo tsara le fizotran'le izy a nanao zay ratsy ozy ny zanak'israely vala amby folo taona taty aorina de niverina tamin'andriamanitra le zanak'israely mitaraina tamin'andriamanitra ary rehefa nitaraina de ny mahagaga pastoral varesy fa misy fotoana
na io tany io aza mitaraina de enon'andriamanitra ny fitarainan'io tany io zany hoe manana feo zany io tany io fa teto indray zany le zanak'israely mihitsy no nitaraina de rehefa tonga teo anatren'andriamanitra le fitaraina de ozy ny ten'andriamanitra hoe nanangana mpamonjy izy nanangana mpamonjy zay namonjy azy teo ampelantanany Otniela izy ty anaran'izy teo Hosanna Ristaim novonjen'andriamanitra teo de ny fanahany Jehova no natao ny tao anatiny ity lehilahy ity io zany de sary anankiray maneho an'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo paster zany hoe rehefa tao anatin'ny fampitena sy ny faravana ny olombelona rehetrarehetra de io zany ten'andriamanitra ndao hoe mba maky teny faminaniana vitsivitsy kely tsika atao amin'ny boky Isaia 9:5 eny paster Isaia 9 Isaia 9:5 so mivakany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zaza niteraka ao atsika zazalahy no nomena atsika ary ny fanapahana de ho atsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina andriamanitra mahery ray mandrakizay andria amin'ny fiadanana ya toko faraka amby folo any de ny voalohany ny anaran'i Jesosy ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese ary isy mitrebola avy eo amin'ny fakany ary ny fanahin'i Jehova hiteotra eo aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahazavan-tsaina fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana any Jehova ary hoanitra kasitrahana aminy ny fahatahorana any Jehova zay hitanao tsara reny andalatsoratra masina vakinao reny dia maneho ilay fitiavan'andriamanitra naniraka n'ilay mpamonjy satria itsika olombelona zany de tena amin'ny atson'le fitenenana mahazatra fahiny manao hoe tsy avotra intsony dikan'izay zany de tsy maintsy naniraka mpamonjy andriamanitra talohan'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo zany hoe talohan'ilay pasika zany de samy nanao zay fomba amonjen'ny tena ny olombelona rehetrarehetra nanomboka tamin'ny Adamaseva i Adamaseva zao de le iny ty le sarina viavy iny le ravina viavy iny iny zany mba namonjena ny tenany de taty aorinan'izay zany de mamono voromailala namono domoina namono ondry namono osy namono anty biby namono omby eritrereto fa raha ataoko hoe reo vorona na biby reo zany novonony efa tsisy biby tsony teto amboniny tany efa tsisy omby sy ondry sy osy tsony eo tsy ny sotroronao ntsony mazava ho azy tsisy hena azo ny hoanina tsony fa lanina atao sorona daholo kanefa reny rehetrarehetra reny a ozy izy ny Hebreo 10:4 hoe tsy mahasotra ny ota tsy mahasotra ny fahotana reny zany de manarona fahotana fotsiny fa tsy mahasotra n'le tena toetra ratsy tao anatin'ilay olona ny rahana biby tsy mahavonjy zany raha ny tena marina ary voatokana fotsiny hoan'ny zanak'Israely reny zany hoe fanelanelanana nataon'ireo mpisorona be sy ny mpisorona tahaka ny Arona sy ny Eliazara mpisorona fotsiny reny hoan'ny zanak'Israely fa tsy nahafaka ny olombelona rehetra de noho ny fitarainan'ny olona rehetra satria mazava ho azy fa nitaraina ny olona ny faminaniana raha teo efa nilaza de naniraka mpamonjy andriamanitra zay tahaka ny ty ato ampitsara toko fatelo ty de Jesosy Kristy tompo ozy ny tenin'andriamanitra manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very hitady sy amonjy ny very somary horesatsika kely zay zavatra zay zany hoe tsika rehetrarehetra araky ny fanazavana teo aloha de andevon'ny Satana namidy mora teo ampelantanany devoly de tsy maintsy novodina ary ozy izy ny Petera voalohany toko voalohany 10:20 hoe tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena na ny volafotsy no nividianana anareo fa ny rasony Kristy zay sady tsy misy kilemany tsy misy petipetrana io no nividianana anareo ozy ny Korintana voalohany toko 4:20 hoe fa olom-boa vidy ianareo zany hoe nividianana atsika zany paster atsika lay ranomarina de condamné à mort very any amin'ny elo very any amin'ny fahaverezana mandrakizay de tonga Jesosy Kristy tompo nanakana zay fahaverezantsika zay nanome an'le fiainana mandrakizay de inona ny tomba midin'izay lay rahan'i Jesosy lay rahan'i Jesosy Kristy tompo zay ny mahatsara nyty le hoe miditra ao anatin'ny pasika ty
miditra ao anatin'ny pasika satria raha tsy nisy ilay vanim-potoana ny pasika zany a raha tsy nisy ilay fotoana zay niantonany jesosy kristy tompo mpamonjy atsika teo amin'ny azy fijaliana de fahaverezana mandrak'izay no ny andratsika kanefa zay fitiavan'andriamanitra zay zany dia araka ny fitenenantsika to foana hoe tafahoatra loatra le fitiavana satria tsy mijanona fotsiny teo amin'ny famelan-keliko izy fa nomeny atsika ny fiainana mandrak'izay nomeny atsika ny fanasitranana nomeny atsika ny fanapahana fanapotipotehana andreo karazana ozona rehetrarehetra ary noho nafatesan'i jesosy kristy tompo de voatsara satana voatsara ozy ny baiboly manao hoe fa izy reo na resy azy noho ny amin'ny rany zanak'olo sy miteny filazana azy didim-pitsarana tsy azo ivalozana zany rehefa latsaka ny rany jesosy de mazava ho azy teo am'didim-pitsarana zany fa resy satana zay zany didim-pitsarana avoaka hoe resy satana ary tsy afaka manohitra tsony mihitsy izy ka ny olona anakiray zany zay nandray an'ity mpamontsy ty nandray an' jesosy ka nandray an'lay rany jesosy kristy tompo a de zay le hoe miainga am'ilay fototra vaovao lasa manana fototra vaovao de manomboka eo resy tanteraka mihitsy satana pastera resy ny fahefany resy ny zay mombamomba azy rehetrarehetra sy ny anjeliny rehetrarehetra de resy a ny tribunal lanitra namoaka an'izay didy zay tao an-danitra teo ary nazery satana de nogadraina mandrakizay ny fahaverezana mandrakizay zay ny didim-pitsarana zay zasy amao kosa de lasa mpandresy lasa voavonjy noho ny amin'ny rany jesosy kristy tompo ka izay rehetrarehetra manaiky tsy mino an'io rany jesosy io a de lasa mandova n'le fiainana mandrakizay lasa mandova n'le fiainana mandrakizay sarobidy zany namonjen'andriamanitra atsika zany eto ambonin'ny tany moa ianao de mpandresy lalandava satria ny olona anakiray nanana ny rany jesosy kristy tompo pasteraly varesa raha ity faninanina atao am'ty boky mpitsara toko fahatelo ty de ozy ny soratra masina hoe de nandry ny tany zany hoe nisy fandriam-pahalemana zany tamin'ny tany tam'izany fotoana zany ary zareo tsara fa ny tokantrano ny mpivady anakiroa ao anatin'ny tokantrano ao a anoroko hoe le pasteur hoe inona secret ny filaminana secret ny filaminana sy ny fiadanana ny secret ny filaminana sy ny fiadanana ho an'ireo le mpivady hoe migidagidany lava mitabataba lava miady lava de manao menasy foana ny anakiray hoe isaraka divorce zay foana ny irairainy tonkirairairaina maraina tandrariva de efa vita tsenjery izy hoe clé de sol sadoly izy de irairainao hoe indra ny titran'lera moa isaraka divorce zany foana ny irairaina de areti-po za zany de miteny atsika efa naniraka mpamonjy andriamanitra de jesosy kristy tompo ary ny tokantrano anakiray anjakan'ny fitiavan'andriamanitra ny tokantrano anakiray zay idirany jesosy ao anatin'ny tokantrano de voavonjy dikan'izay de mialo io tabataba io mialo io le fanerina isaraka mialo io fanenenana nanabadino ny vadinao de lasa maneniny ianao nefa nyrarany anao tam'izany fotoana zany tsy voararan'izaniza mihitsy fotoana vitsivitsy teoriny ianao manenina ny tena marina tsy hevitrao na tsy sitraponao io fa ny tena marina de zao zany ny atao hevitra ny devoly satria ny devoly tsy tonga raha tsy amono andriga nanakorotana fa izaho o jesosy tonga ananany olona fiainana sady ananany be diabe za ho avy anana fiainana ary anana be diabe ary zay fiainana zay pasteur de ao am' jesosy ihany no andraisana zay fiainana zay ary be diabe izy eo am' jesosy eo be diabe mihitsy mesaka pasaka pasteur teo am'izao vanim-potoana zao tokoa de vananandro pasaka mbola tam'y boky ny mpitsara ihany tsika mbola tam'y boky ny mpitsara ary vakiko tre mpandeha le andiny fahafolo teo vavakitsika vaveriko vakina le sy pasteur fa zava-dehibe loatra ary mafonja loatra le teny teo le so mivakiny teo hoe andiny fahafolo mpitsara toko fatelo andiny fahafolo manao hoe ary ny fanahin'i Jehova ny tao aminy dia nitsara n'Israely sady nivoaka iady andiny faraiky amby folo de nandry ny tany efapolo taona ary maty Otniel zanaky aza andiny fa dimy folo de nitaraina tamin'i Jehova izy dia nanangana mpamonjy ho azy Jehova dia Eoda zanak'Gera andiny fatelopolo dia resy ny tanan'Israely no mabita tam'izany andrany ary nandry 20 taona ny tany zany hoe Andriamanitra io zany pasteur rehefa miady dia miady ho amin'le fahasoavana manokana ho anao isaka mampasika tsika de velona zay fanazavan'zay rehefa aveo hoe tamin'ny voalohany rehefa namaky an'ty bokyny Genesis ty sika pasteur namaky de nisy fotoana Iabela no nanao fanatitra voalohany fanatitra zanak'ondry zay tsara indrindra tamin'ny zanak'ondry ny matavy indrindra tamin'ny zanak'ondry zay
le tena tsy fony iabela indrindra tamin'le zanak'ondry no nomeny an'andriamanitra nataony fanatitra tam'zany zao nefa zavatra misy tany an-danitra ta paster hoe raha vakitsika mbokiny apokalipsy hoe kristy jesosy de efa voavolo sady talohany nanorenana izao tontolo izao apokalipsy toko fatelo amby folo misy an'izay teny zay zany hoe andriamanitra zany de efa naminavina taty anatin'ny fony tany paster hoe ho aly avaka eny ambonin'ny tany ny zanako amonjy ny zanak'olombelona ho faty amin'ny vanim-potoana mipasika dia ny fiatsika nataony abela tam'izany fotoana zany namono ny zanak'ondro zay tsara indrindra nanaitra ny fon'andriamanitra hoe ho faty tokoa zany ny zanako vonina tateorina rehefa natena arsy fotoana i abrahama zanak'olotsony noetiny abrahama tam'izay fotoana zay paster fa zanan'lay tokana isaka zanan'lay tokana zay tiany zay maminy zanaky ny fanterany tsy nanana fa-tsy izy tam'izany fotoana zanany ara-dalàna hoe isaka reny zanany tam'izay fotoana zay zanan'lay tokana de nankatan'andriamanitra hoe meo anany zanakao to visorona de tonga tokoa i abrahama tondra zay zanakalahy tokana zay tsy ondrotsony neta fa zanakalahy tokana de tamin'ny fotoana saika amono mihitsy efa niainga ny tanany abrahama niaraka tamin'ny antsy efa iny ny antsy maranitra mialavany masony saka efa nitapenany de efa andehana tsapoka tamin'ny segondra falany iny mihitsy niantso tampoka ny anjely tany an-danitra hoe ry abrahama hitako zao fa tena ty ahenao zay nanomezany abrahama ny zanan'lay tokana zay mbola nanetsika amin'ny fon'andriamanitra fanindroandra hoe iny ary zanako lahy tokako zany de omeko fa aminanina zay ary taty amin'andro ny vaninandro pasika pastera nanataitanan'andriamanitra lay zanak'ondron'andriamanitra lay zanaka lahy tokon'andriamanitra nomena an'izao tontolo zao mba ho faty mba ho fanavotana ina moa dika zay fanavotana zay araka ny teninao teo pastera hoe namidy tamin'ny satanatsika tena votana tamin'ny raso en kristy tsy misy valeur ambony noho ny valeur an'ny rano jesosy zany zay rano jesosy zay ny manana valeur ambony indrindra na any an-danitra na eto ambon'ny tany na tamin'ny lasa na amin'ny hoavy na firy miliara taona ny mbola ho avy amin'ny tantarany lanitra sy ny tany de ny rano jesosy a no lafo vidy indrindra ambony vidy indrindra afaka nyvidy atsika zanak'olombelona ary tsika am'izao fotoana zao de miaina amin'ny finoantsika hoe raisitsika zay rano jesosy zay paster ary rehefa raisitsika zay rano jesosy zay de mandova ny teny fikizana ina la teny fikizana atao am'ty mpitsary ty hoe milamina ny tany ny tsahatra ny ady le izy zany paster misy zavatra ilaina fantatra hoe tsy natao anao tsony ny ady fa efa vitan'andriamanitra ny ady mila miaina amin'ny finoana ianao miaina amin'ny finoana raisinao le fandraisen'i jesosy ho fandraisenao anao raisinao le fahafatesan'i jesosy ho fiainana be deabe ao anao mino anao fa mato anao jesosy mba naminao fiainana mino anao fa nalatsaka ny rano jesosy ho fanavotana anao ny ado anao ianao zany am'izao fotoana zao de mila mino hoe teo amin'ny fahafatesana ny toerana nisy anao de lasa ao am' jesosy teo amin'ny fahafatesana tafafindra ho amin'ny fiainana teo amin'ny maizina nakao amin'ny mazava ianao zany am'izao fotoana zao dia mandova ny fandraisana azony i otiniela de nandresy paster eoda de nandresy any izy moa te nanga matavy be le vonony eglona misy anangabe eglona zay matavy be ozy ny tenin'andriamanitra dia tsy atohany eglona ny sabatra ny vatany de divotra tany amin'ny taviny le rangatra amin'ny tananyle nanantsoboka sabatra iny nandresy ny zanak'israely tsy voatery ady be tsony ianao fa miaina amin'ny finoana ianao hoe jesosy nandreso anah jesosy niado anah jesosy nandatsaka ny rano anah jesosy mato anah am'izao fotoa zao miaina fotsiny miaina mandeha araka ny tenin'andriamanitra de mandray fandraisena fiainana be deabe tsy fiainana tonontonona tsy fiainana miakamidina tsy fiainana ndraindray mahafinaritra de ndray metimety de dovotra indray tsaratsara kely de tsy mety indray fa fiainana be deabe mila mandeha am'zany tsika mifahasoavana zao fa laza tenin'andriamanitra pasterana amin'ny efesianina toko fahatelo vakingama zay efesianina zay paster alohan'ny andraisan'ny paster teny efesianina toko fahatelo andiny faharoapolo de zao vaky ny teny manao hoe ho azy zay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zany mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahtsika na zay veritsika araky ny hery zay miasa tanatsika ho azy any hoe voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny kristy jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen ho azy zay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny zany hoe zavatra rehetra zay ilainao am'izao fiainana zao mihoatra lavitra noho izany am'izao fiainana zao izy ny ten'andriamanitra izy tsy ny tena hoe rehefa any an-danitra ho azy zay mahay manao mihoatra lavitra zavatra rehetra arak'izay veritsika am'izao fiainana zao andriamanitra de mahay manao mihoatra lavitra noho zay verinao sy ankatanao rehefa tena vonina anao nakatona ty teny ty afaka mampandresy anao jesosy paster ya ho faranatsika ny fotoana paster alvarès a
fahasoavana namonjenatsika ary tsy nisy ezaka avy amintsika zany na kely aza ny ezaka ataontsika fotsiny de hoe mahafoy ny fahotana mahafoy fotoana ianao ahafahanao mivavaka fa ny marina efa vitan' jesosy avokoa ny famonjenatsika tamin'ny alalan'nyrano kristy zany eny mahatonga an'ireny le hoe olona be dehibe mijoro vavolombelona ka mba tsy de ho tansyntsika ty fa isan'andro de misy olona mijoro vavolombelona eto hoe sitrana ny aretina tao am'kebony sitrana ny cancer afaka ny diabeta afaka ny tension ny lamina tsara le fo mitepotebo be eny sitrana ny voaka ny vato tany anatin'ny raintany be diabe lehilahy sy vehivavy tsy nana taranaka lasa mahazo taranaka mahavita trano mahavidy fiara be dehibe pasteur zany ny fahagagana ataon'andriamanitra reny rehetrarehetra reny zany a de ao anatin'lay fahasoavana nomen'andriamanitra avokoa fa ny tena lehibe le fiainana be dehibe tena fiainana be dehibe le hoe lay nanomezan'andriamanitra atsika le fiainana mandrakzay de jesosy kristy eo anatsika fa ny rehetrarehetra de manaraka an'izany avokoa zay ny dikan'le famonjena ny famonjena zany a de misy aloha le mpamonjy ary ny famonjena dikany famonjena de nisy olona anakiray latsaka tao anaty lavaka de nakarina avy eo izy de ny fafana ny fotaka ny sorony dolidolo ny zavatra rehetrarehetra zay nanahirana anazy tao anatin'ny fotaka rehetrarehetra tao anatin'ny lavaka ny anjerany tao a de lasa miara-monina amin'ny olom-bovontsy izy zay ny atao hoe famonjena ka dia an'andriamanitra ny voninahitra ivavaka ny tenako isotra an'andriamanitra tsika raha eo amin'ny anaran' jesosy kristy tompo a misaotra anao zay ny nahafanay nianatra ny mpitsara toko fahatelo iny a zay maneo ny tenan' jesosy kristy tompo lay mpamonjy izao tontolo zao fa toy izao tokoa mitiaban'andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanan'lay tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay mamela ny eloko ny mpanomponao ny malagasy rehetra zay mandeha ty fandaranyty na vahiny na izanaiza toerana misy azy mangataka famindram-ponao any ana sy tanana zay marary satria ao anatin'ny drafitry ny famonjena avokoa ny fanasitranana ny fanaintainana so reo zavatra mahazo am'ty olona atao anatin'ny tokantrano ty de isy fanangana-piainana vaovao ny eo ataonao mpanomponao a amin'ny anaran'i jesosy amen amen eny tompoko a de mifarany aloha zany ny fotoanantsika tamin'ity androany ty a samy mahery daholy veloma tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe zay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa zay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana zay tontosaina sy atodotry ny pasteur randriany malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko